Manara-penitra tokoa ity sekoly vao naorina teto amin'ny EPP Befalafa ity izay mivono tokanana ary ampiasaina avy hatrany amin'izao taom-pianarana 2024 izao. Mifanindran-dalana amin'ny fankalazana ny fahenimpolo taona ny orena ny Alliance Club taty amin'ny faritra Nosy ny fanokanana ny foto-drafitrasa izay mitentina 7,900 tapitrisa ariary fiaraha-miasa ny Alliance Club International Foundation, ny Alliance Club Anosy Androy ary ny Association Imagine France. Ampanatretena lehibe no nanaovana an'ity sekoly ity mba ho fitaratra izay fahenimpolo taonan'ny Alliance Club Antolangaro Fort Dauphin izay. Ny foto-drafitrasa izay hitantsika amin'izao dia misy klasy sekoly 7 miaraka amin'ny Braon Talea ary trano famakiam-boky. Ezaka izahay ary tsy hitaretana miepaka izahay ao anatin'ny fitadiavana mba ahafahana ihany koa manarina anitsilany andrefanitsy. Ampanatretena ihany koa ny tenenana an'izay satria mafy dia mafy ihany no mitady famatsim-bola fa ireto namako izay miaraka amiko eto dia tsy hitaretana miepaka ihany koa amin'izay fitadiavana an'izay famatsim-bola izay. Ao reno ny foto-drafitrasa manara-penitra misy président mba hanomana sy hampianatra ny sain'ny vahoaka mba ho tafita ao anatin'ny fotom-pisainan'ny vahoaka fa ilaina ny fanabeazana. Marina fa saika amin'ny tanany ny larana voalohany hatrany ny mpianatra ao amin'ny EPP Befalafa amin'ny fanadinana CEP hatramin'izay ary mbola mpianatra avy ao amin'ity sekoly ity no nahazo ny lauréat tamin'ny CEP farany teo.